Coucou les amis. Aleo wasiatsika resaka ny mikasika an'ity TVM na taxe sur les véhicules à moteur ity fa teraka resa be izy ity. Ny président ny Assemblée nationale mo vo io maraina io no laza fa anoana ny fanafoanana an'io ao anatin'ny session an'ny Assemblée. Nefa tsara ihany koa mampatsiahy atsika fa ny taxe sur les véhicules à moteur de tsy etra vaovao akorin'izy io fa zavatra efa nisy ary somary niato kely zany tao anatin'ny taona maromaro. De hitatsika reny ny vokany aloha de ny lalana tsy voakarakara araka ny tokony ho izy. Ny tontolo iainana tsy manana budget de fonctionnement mahampy anazy. Zay moa zany ny anisany hoe justificatif nanaovana ny réinstauration an'io TVM io na le taxe sur les véhicules à moteur. Lalàna no nametraka anazy io dia ny code général des impôts na ny lalàna 2025-021. Inona daholo moa zany ny base na hoe fait générateur miteraka ny fandoavana an'io hetra io. Voalohany aloha de fampiasana service public na hoe utilisation des services publics ary anatin'izany ny voie publique. Zay amin'ny alalan'ny application du principe d'utilisateur payeur. Zany hoe zay mampiasa lalana zany de mandoha vola amin'ny fikojakojanany lalana. Voalohany zay. Faharoa manaraka an'izay de ny fisian'ny activité administrative mifanaraka amin'izay. Na hoe ny fandehanan'ny raharaham-panjakana mifanaraka amin'izany de ny service d'immatriculation. Ary fahatelo farany de ny fananana fitaovana izay soumise à taxation de tafiditra ao anatin'izay ny véhicule à moteur rehetrarehetra, ny fiara, ny moto, eny hatramin'ny fiaramanidina ary mbola taxé ao anatiny tout ce qui est véhicule à moteur zany. Ka verenantsika hoe inona le fait générateur de ny mise en circulation na ny utilisation de véhicule à moteur. Zany hoe rehefa mampiasa fiara zany ianao amin'ny fifamoivoizana de tafiditra ho anisan'ny mpandoha hetra. Io hetra io nefa de aloha isan-taona izy io eo anelanelany 5,000 ariary ka hatramin'ny 4,00 sy 3,00 ariary. Zay zany no aloha isan-taona. Ny zavatra ho resahantsika eto de iresaka aloha tsika araky ny lalàna mikasika ny fametrahana an'io hetra io, ny tokony ampiasana azy, ary indrindrandrindra zany hoe ny mesure tokony ho raisina mba tsy hisy fiatraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka ilay fanapahan-kevitra. Za moa zany tsy te hitsikera loatra ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa
raha amiko tsisy maharatsy azy le fampitomboana ny fidiram-bolam-panjakana satria zao vao tamin'ny conseil des ministres farany teo tsika de nahita fa mitombo le fandaniam-bola na mpiasa-panjakana zao nomena indemnité de logement, ny mpiasan'ny fahasalamana nomena indemnité de risque. De amitsika mandinika zany raha tsy ampitomboana le recette fiscale de avy aiza zany ny vola andoavana an'izay rehetrarehetra zay. Ka mila mandinika atsika satria aiza ny tsara kokoa hoe itsika ve no mandoa hetra sa ny fanjakana hitrosa de mbola ho alohantsika ihany iny miaraka amin'ny intérêt. Raha amiko aloha za en tant que souverainiste de mety amiko na de marary ary le izy, eny marary tokoa zany hoe andoa hetra mitombo ny hetra alain'ny fanjakana amin'ny tena zany, fa raha ohatra ka ampiasaina amin'ny zavatra ahasoan'ny firenena kosa de tsy hitako ny olana amin'izay. Ka le fanazavana hoentiko eto zany tena hoe ao anatin'izay cadre zay mihitsy hoe tsy olana ny fampitomboana hetra ary zay no ahafahan'ny fanjakana miasa, fa kosa aoka le hetra mba ampiasaina amin'ny zavatra tokony ampiasana azy. Inona raha zany ny fomba hoe fikajiana an'io hetra io? Voalohany aloha de arakaraka ny puissance an'ilay véhicule ampiasaina. Zany hoe plus zany ke hoe matanjaka lay ny moteur an'ilay fiara ampiasaina, plus ambony le hetra. Eo ihany koa arakaraky ny source d'énergie. Raha mampiasa diesel le fiara de lafolafo kokoa ny hetra lohany. Raha mampiasa essence moa izy de eo ihany. Raha hybride na électrique izy de ambany ny tany hetra alohany. Zany hoe misy incitation zany ao hoe satria tsika moa zany miditra tsikelikely ao anatin'ny resaka hoe transition écologique, de incitena zany ny olona hoe mba apiditra fiara tsy de mandoto loatra. Apiditra fiara tsy de mandoto loatra. Mahita angambany atsika amin'ny lalana eny fa misy fiara le anao manaraka anazy afara ao tena te hitomany mihitsy amin'le setroka, amin'le émission na gaz à effet de serre zany. Ary haitsika tsara ny impact environnemental n'izany, haitsika tsara ny impact n'izany amin'ny fahasalamam-bahoaka. Ka ty mesure niraisina ty zany de anisan'ny mesure hoe afahana ny atténuer an'izay ary mampirisika atsika koa zany hoe hiala tsikelikely amin'le fandotona. Farany de ny taona, zany hoe ny année de mise en circulation an'le véhicule. Eto amintsika angambany mbola misy an'ireny fandefasan'ny olona an'izay fiara efa maty tsy ampiasainy any aminazy any, satria haitsika tsara fa ny européenne sy ny américaine de efa ela miditra tao anatin'izay transition écologique zay, ary any amin'zareo ary efa misy échéance hoe à telle époque tokony efa tsy ampiasa diesel tsony. De inona ny ataony? Alefa ny mandeha aty amintsika daholo indray le diesel zay efa tsy ampiasainy tsony, de ny atsika no memaloto ny tontolo iainana. Ka misy mahatsara anazy ihany le lalàna, ary ampresiako mihitsy tsika hoe mba vakeo ihany le lalàna tompoko, satria ao anatin'ireny lalàna reny de misy fanazavana foana hoe inona ny antony nandraisana an'le fanapahan-kevitra. Fa tsika manko zany tonga de midebatra hoe ohatrana zao za tamin'maly zao nantsony journaliste hiresaka momba anazy io, fa za mbola tsy nanana an'le information nécessaire am'izay de najanoko aloha le firesana.
nefa zany mahita n'le débat ataotsika sy le fanapahan-kevitra koa zany hoe zay everiko hoe populisme ihany le izy, de voatery zany ny tena hoe tsy maintsy mandray andraikitra dray zany hoe anazava inona raha zany ny justification an'ny réinstauration an'io taxe sur les véhicules à moteur. Je dis bien réinstauration satria tsy zavatra vaovao izy io, zavatra efa nisy io, tsy voandroany nisiny zany hoe taxe sur les véhicules à moteur zany, ary tsy Madagasikara rery no mametraka an'izany, ny akamaroan'ny firenena de efa mametraka an'izany daholo satria tsika ho miditra ao anatin'ny transition énergétique am'izao. Ny justification voalohany aloha zany hoe mba afana mampitombo ny recette fiscale, zany hoe afana zany mampitombo ny fidiram-bola amin'ny fanjakana. Araka nefa nazavaiko teo hoe petraka ny fandaniana zay napetraka ao anatin'ny loi de finance noho ny fitakitsika hoy aho, satria betsaky tsika no nitaky ampiakaro ny karama omeo indemnité de logement ny mpiasa-panjakana zay mbola 20 ariary ny indemnité, 20 ariary ny indemnité de logement ny mpiasa-panjakana hatramizay, ka efa tsy mifanaraka amy zava-misy iainana tsony zany, ary voatery tsy maintsy nampiakariny. De tsy raha mieritreritra aritsika zao hoe avy aiza zany ny vola andoavana an'io le indemnité de logement io zay vao validena tamin'ny conseil des ministres farany teo, vola avy aiza zany io? Sa hoe ny volan'ny fampianarana ve no anesorana, sa ny volan'ny défense ve ny anesorana, sa ny karaman'ny karaman'ny député ao amin'ny assemblée ve na ena, sa ny karaman'ny ministre ve na ena, karaman'ny membre ny gouvernement ve na ena, budget ny présidence ve na ena. Fanontaniana daholo zay apetrako zay fa mba hijustifiena zany hoe mila source de financement vaovao ny fanjakana. Eo ihany koa ny misy principe hoe utilisateur payeur izy raha ohatra ka amin'ny mpampiasa lalana. Eo ihany koa ny principe du pollueur payeur, zany hoe zay mandoto zany no mandoa vola iarovana sy ikajina ny tontolo iainana. Averiko izy teo principe de l'utilisateur payeur zany hoe ny mpampiasa lalana no mandoa vola ikojakojana ny lalana. Ohatran'izay ihany koa ny principe du pollueur payeur hoe izay mandoto ny tontolo iainana no mandoa vola ikojakojana ny tontolo iainana. Ary farany de efa nazavaiko teo ny mikasika ny transition écologique, zany hoe miala tsikelikely zany tsika am'ireo fitaovana miteraka fandotona mba hiditra amin'ny fitaovana mampiena an'izay fandotona zay. Zany hoe zay zany le transition écologique hoe miala zany tsika am'le véhicule polluant ary miditra tsikelikely am'le hybride na électrique. De nisy namana moa teo miteny hoe tsika anie tsy mpanamboatra fiara, tsika firenena tsy manamboatra fiara ko maninona no miditra maka mandray an'izay décision zay. De efa niteneniko teo hoe tsika tsy manamboatra fa nen'olona le efa tsy ampiasainy any aminazy any no alefany mandeha amitsika aty. Ny olona efa tany amin'ny 2020 ngamba ny efa niinterdira ny fampiasana moteur diesel, de izy reny be de be aty amitsika reny. Aty amitsika raha tomobile efa tamin'ny 1914
mbola ampiasaina hatramin'izao. De hitatsika izy eny an-dalana eny, hitatsika izy eny an-dalana eny zay manempotra atsika mandoto ny tontolo iainatsika. Fa inona indray ara zany ny conséquence économique an'izay fanapahan-kevitra zay. Araky nefa nanoteneniko teo hoe misy fampitomboana ny vola miditra amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ilay etra. Faharoa manaraka an'izay, mba niatsara zany ny parka automobile eto amintsika. Fa tsy ren'le hatramin'izao hoe mbola Kosovo ry 15-13 karazana véhicule efa reraka rehetrarehetra io, tsika koa moa zany spécialité tsika le mamelona ny maty. De hitatsika mivokany ara-tontolo iainana moa indrindrandrindra, fa eo ihany koa zany hoe amin'ny fanimbana ny lalana. Ary arahantsika mahita fa mahatonga an'ireny lalana atsika potika tsy vita entretien ireny, de noho tsy fisiany vola hikojakojana azy ireny. Ka rariny ve sa tsy rariny raha ohatra ka takina etra ny mpampiasa lalana? Zay aloha ny fanontaniana voalohany tokony mipetraka ao an-tsaintsika. Rariny ve raha takina etra ny mpampiasa lalana? Rariny ve raha takina etra ny mpandoto ny tontolo iainana? Fanontaniana ihany ny apetrako, anjarantsika ny mamaly anazy any an-tsaintsika any. Nefa na izany na tsy zany, gouverner c'est prévoir. Mila fantarina daholo aloha hoe inona ny mety ho effet négatif an'izay fanapahan-kevitra zay na izay famerenana ny TVM na taxe sur les véhicules à moteur zay. Ny mety impact négatif an'izay voalohany aloha de hiakatra ny coût de transport, satria mitombo ny etra alohan'ny mpitatitra, de mety hisy répercussion zay amin'ny coût de transport, ny frais de transport n'olombelona, ny frais de transport na marchandise mety hiakatra raha ohatra ka tsy contrôler ilay zavatra taozany. Eo ihany koa ny fiakaran'ny vidin'entana. Rehefa miakatra amin'ny coût de transport de miakatra miaraka amin'izay koa zany ny vidin'entana eny an-tsena, zany hoe hausse des produits de consommation. Zavatra prévisible daholo zany. Fahatelo manaraka an'izay, mety hiakatra ihany koa ny inflation, zany hoe hiteraka inflation indirecte zany zay fanapahan-kevitra zay. Zay aloha izy en général. Fa eo ihany koa ny impact an'izay amin'ireo amin'ny ménage zany, zany hoe eo amin'ny tokantrano tsirairay. Satria rahantsika malala fa misy zao any anaty fiarahamonina any fianakaviana iray mampiasa fiara anankiray, fa misy ny olona hoe olona anankiray mampiasa fiara dimy. Zany hoe tsy tokony ampitoviana zany reo. Mila jerena hoe ahoana le fahafahan'le olona hiainan'le zava-misy. Tsy maintsy resaka mesure correctrice ihany moa tsika rehefa aveo, fa zay aloha zany hoe tokony considérena hoe ahoana ny mikasika ny resaka transport public sy ny transport de marchandise, ahoana ny mikasika ny ménage, surtout les ménages modestes, tsy tokony ho ampitoviana mihitsy reo. Ary ahoana koa zany ny mikasika ny entreprise, satria hisy impact amin'ny coût ihany koa zay, satria misy ny entreprise ohatra mampiasa 20 véhicules, 50 véhicules,
tratran'ity taxation ity izy lasa mitombo ndray le charge d'exploitation any am'izay, de tokony jerena ihany koa zay indrindra reo le PME na ny petites et moyennes entreprises. Ary farany de ny risque na évasion fiscale na ny omission à la déclaration koa de ao anatin'izay. Ho betraka zany ny olona i circule tsy en situation régulière satria tsy hanao déclaration izy fa tsy te andohany le hetra. Zany moa zavatra efa misy zany eto amintsika. Leony zany manao kolokolo hoe isaky ny voasakany izy mba mandoa kely 5,000, mandoa kely 1 alina fa tsy régularisé mihitsy le papier mba tsy andoavany an'le hetra. Inona raha zany ny mesure correctrice tokony ho raisina par rapport am'izay? Voalohany aloha zany de mila mazava aloha, mila mazava tsara amin'ny vahoaka hoe les recettes fiscales alaina am'le TVM aiza no ampiasana azy, satria raha ampy de tsy tokony ampiasaina io akoatrany amin'ny entretien routier. Zany hoe itombo zany le fonds d'entretien routier satria ny mialimenter ny fonds d'entretien routier aloha hatreto de ny redevance pétrolière, zany hoe redevance OMH zany io. Zay aloha ny mialimenter anazy voalohany. Raha ampitsika amin'ity TVM ty zany de itombo zay ary tokony affectena makany fa tsy ampiasaina amin'ny zavatra hafa, ampiasaina amin'ny raha azavaiko tsara le justification teo hoe ny olona mpampiasa lalana izay manimba lalana rariny izy raha angalana vola anaovana entretien le lalana. Ohatran'izay koa ny olona mpandoto tontolo iainana rariny koa izy raha angalana hetra hikajiana sy kolokoloana ny tontolo iainana. Ka ny affectation an'io le TVM io zany tokony atao mazava tsara d'une manière explicite hoe hialimentena ny fonds routier sy hialimentena ny fonds environnementaux. Tsy tokony ampiasaina amin'ny zavatra hafa zany io. De akoatran'izay ihany koa zany hoe tokony mba misy mesure progressive zany apetraka. Zany hoe apetraka le progressivité fiscale. Mibetsaka ny horesahantsika mikasika an'io, tokony asiana facilité zany mikasika ny règlement an'io taxe io. Voalohany aloha zany hoe mametraka tarif réduit ho an'ireo véhicule à usage familial. Zany hoe ny fiara ampiasaina amin'ny fitaterana ny ankohonana zany de tokony ahena zany ny taxe alohan'izy ireo. Zay aloha voalohany mba ho fitsinjovana an'ireo zay mampiasa an'izay fiara zay zany hoe amin'ny filany manokana andavanandro. Tahaka zay ihany koa hoe tokony hisy exonération partielle. Je dis partielle so de hisanao interprétation ndray hoe exonération totale. Tokony hisy exonération partielle zany ho an'ny transport public sy ny taxi-brosy mba tsy ampidangana ny coût de transport, mba tsy ampiakatra ny frais zany de omena exonération partielle ny mpitatitra ao anatin'izay ny taxi-brosy sy ny transport public. Ary eo ihany koa ny tantsaha ny mpamboly izay misedra fahasahiranana amin'ny famoahana ny vokatra avy any ambanivohitra any. Reny koa zany tokony omena facilité
na omena exonération mba tsy hisy impact amin'ny fiakarany vidiny vokatra ilay fanapahan-kevitra raisina amin'ny fametrahana n'ilay etra amin'ny fiara mandeha amin'ny mille na véhicule motorisé. Ankoatran'izay tokony apetraka ihany koa ny système de paiement fractionné, satria araky ny efa nazavaiko teo hoe isan-taona no andoavana an'io etra io. Mba ampamaivamaivana an'izay zany de tokony ekena zany ny fandoavana anazy tsikelikely, na ataotsika hoe trimestriel io na semestriel. Omena an'izay facilité zay zany ny mpandoa etra hoe afaka mandoa tsikelikely isaky ny 3 volana na isaky ny 9 bolana, mba tsy ho hitamba be le izy de vao maika manahirana ny fandoavana anazy. Ankoatran'izay le paiement fractionné zay de efa niresahako koa teo hoe misy logika tsy afaka hialantsika satria tsika hoa miditra ao anatin'ny transition écologique, de tokony mba asina ihany koa zany karazana prime à la conversion moa zany fitenenana anazy. Raha ohatra le olona ka nampiasa moteur diesel de miditra amin'ny hybride izy, de mba misy prime zany omeny fanjakana anazy am'izay, satria manaraka tsara an'le logika manko zay. Ary zay le objectif tsika hoe ho an'ireo zay tsy te handoa etra midangana be, satria ny tena mandoa etra lafo manko eto de ny olona sady mampiasa an'le véhicule à puissance, zany hoe conjuguena am'le puissance fiscale zany zay, sy ny ancienneté, ny puissance, ny ancienneté ary ny source d'énergie. Reo manko ny zavatra ny ametrahana an'le assiette fiscale. Raha matanjaka be zany le moteur, ancien le véhicule, source d'énergie polluante, de lafo le etra aloha am'izay. Ka rariny ihany koa zany raha ohatra ka hoe omena prime na subventionnena reo entreprise zay hoe manao an'izay conversion zay, satria mirépondre am'le objectif atsika hoe makany am'izay phase de transition écologique zay. Zany hoe miala tsikelikely zany reo fiara taloha, fiara tranainy, ary misolo fiara zay tsy de mandoto tontolo iainana loatra. Zay le objectif. Ary farany fa tsy ny kely indrindra de ny fanamafisana ny fangaraharana, zany hoe na hoe renforcement de la transparence fiscale. Mila azavaina amitsika zany, ary tena takina zay hoe publier ho isan-taona hoe otinona ny etra niditra tamin'ny alalan'io TVM io, inona daholo ny projet ny finansena tamin'ny alalan'io etra io, ary iza no faritra nahazo tombony tam'izany. Zay le mangarahara zay zany, zay no tokony ho takitsika vahoaka, takitsika olo-pirenena, satria zany etra zany de volatsika io, volam-bahoaka io, ka tokony ampiasaina amin'ny tombotsoam-bahoaka. Araky ny efa nanazavako azy teo hoe ilay etrany, satria tsika no mpampiasa an'le lalana, de rariny raha ohatra ka takina amitsika ny etra mba hafana mikojakoja an'le lalana, satria tsika mandoto tontolo iainana, de rariny raha takina amitsika le etra hafana mikojakoja ny tontolo iainana. Ka rehefa tsy hanao an'izany tsika de tsy maintsy hitady famatsim-bola hafa ny fanjakana, amin'ny alalan'ny inona? Amin'ny alalan'ny trosa. De iza mandoa an'le trosa? Zay ara no hitako tena hoe injustice, satria lasa mandoa an'le trosa na ny tsy mpampiasa lalana.
de mba rariny ve zany ozy tsika tsy aleo ve tsika le mpampiasan'le lalana le tsika mpandoto itsika no mandoa etra au lieu de hoe anasaziny malagasy sy ny taranaka zay mbola tsy teraka andotrosa miaraka amin'ny intérêt. Ka nataoko zany ty video androany ty mba ahafahantsika mandinika. Iny moa zany efa misy ny fanapahan-kevitra noraisina Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena fa raha amiko de tsy tokony tsy hitako zany hoe inona ny maratsa an'le fanapahan-kevitra ary lalàna no nametraka an'izay code général des impôts loi 2025/021 no nametraka an'io ka tsy haiko na hoe hofoanana indray ve zany le lalàna. Amiko aloha zany tsisy lalàna ratsy zany, aveliko foana zay, tsisy lalàna ratsy zany fa ny fampiarana anazy ao foana matetika ny fahirantsika fa ny lalàna tokony ampiarina araky ny tokony ho izy. Ary ny lalàna koa zany tsy rehefa menasen'ny olona hoe hoeny amin'ny 13 mai zay zon'ny olona ane zany ho an'izay tsy faly afaka makeny amin'ny 13 mai izy fa le soiombonana mila jerena ao anatin'izay. Ka niazy zany mba fanontaniana apetrako eto hoe hofoanana ara zany io zavatra io de mba tiako zany mba azo fanazavana. Zay moa zany mba angatahako amin'Andriamatoa président ny Assemblée nationale hoe avy aiza indray ara zany no ifinancenareo an'ireny dépense zay azo tenenina hoe miopampana ihany prévu ao anatin'ny loi de finance. Satria be de be ny magistrat zao ny avantageny ao efa hitatsika ngamba ny teny amin'ny réseaux sociaux reny tsy kilalaon-jaza ny indemnité omena anazy. Ny mpiasam-panjakana tsy hanavahana na ampiakarina ny indemnité de logement tsy hoe zavatra ratsy akoriny zany fanapahan-kevitra tsara zany. Ny mpitsabo nomena indemnité de risque fanapahan-kevitra tsara daholo zany fa avy aiza ara ny vola sa miandry aloha zay hatreto hoe hoahena ve ny carburant ny député ao amin'ny Assemblée nationale, hoahena ve ny indemnité an'ny député, hoahena ve ny indemnité an'ny ministre, hoahena ve ny budget an'ny présidence. Miandry an'izay valiteny zay fa raha amiko aloha zany de rariny ary tena aradrariny ny fametrahana an'io lalàna io fa ny any amin'ny fampiasana n'ilay vola sy ny tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka any angamba ny tokony masoa atsika kokoa. Ary eto moa zany averiko foana na ho foana aza io lalàna io de manentana foana atsika olo-pirenena mba ho sarotiny amin'ny etra aloha atsika mba anara-maso mandrakariva ny fampiasana an'izany ary hitaky tamberina andraikitra amin'ireo mpitantana. Zay angamba ny resaka ho an'ity androany ity fa de mankasitraka atsika rehetra de mba zarao ny video mba ho hitan'ny namana rehetrarehetra any, mba ho hitan'ny tompona andraikitra ihany koa ahafahany tsirairay misaina hoe inona marina ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina ho amin'ny soa iombonana eto amin'ity firenena iaraha-manana ity. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Tsy mety tapaka raha ty. Connexion lente.